manona fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Asaiko ianao hanonona ny fiadanan'i Jesosy amin'ny manodidina anao koa. Ndao tsika hitsangana dia ndao tsika hifampiarahaba dia tonoina ny fiadanan'i Jesosy hoe ho aminao. Ao makanesa amin'ny ao aoriana dia makanesa amin'ny ao aloha. Alléluia. Alléluia. Fiadanana. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mino ako fa ity fotoana androany ity dia fotoana miavaka satria fotoana ionanao amin'i Jesosy. Amen. Amen. Tonga eto tsika tsy hijery olona. Tonga eto tsika tsy hanao fotoana amin'olona. Fa ity fotoana ity dia fotoana nomen'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Alléluia. Tena hoe Jesosy no namboatra ny programa mba ho programa mpanasitranana ny isaky ny talata maraina. Matoa hoe sekoly fanasitranana dia misy zavatra hositranana zany ao. Amen. Amen. Dia ndao tsika hivavaka, ndao metraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'i Jesosy. Asandrato ny tananao dia sokafo ny fonao. Sokafo fa Jesosy no tompon'izao fotoan'izao. Jesosy no maniry iombona amintsika indray ao anatin'izao fotoan'izao. Tiako raha hisokatra ny vavanao dia anambara izay marina ao am-ponao. Raha misy tsy metimety ao anatin'ny fonao dia tenenao amin'i Jesosy hoe Jesosy izao mbola atao anatin'ny foko. Kanefa ny sitraponao dia mitaky mba ho marina sy mahitsy ny andehanako eo anatrehanao. Jesosy tonga eto izay androany tsy hitady olona. Tonga eto izay androany Jesosy tsy hitady zavatra fa tonga eto izay androany Jesosy mangeta entanao. Tonga eto izay maniry anao Jesosy. Tonga eto izay Jesosy tahaka ny diravavy maniry ny rano anony. Te hifokanao Jesosy. Te handray anao. Te ho vonto anao. Te ho feno anao. Jesosy aoka ny etaeta rehetra izay tsy ianao dia aoka hiala ty anatinay zany. Androany Jesosy apetraka hifeno eo ampelantananao izao fotoan'izao. Ianao ny tompon'izao fotoan'izao. Tenena Jesosy manambara ny sitraponao. Tenenao amin'i Jesosy hoe mangetaeta azy ianao. Tenenao amin'i Jesosy hoe izy ny fanirinao ambony indrindra. Tenenao amin'i Jesosy hoe tsy maniry zavatra hafa ianao androany fa mangetaetanao. Jesosy aoka ianao ameno ny tsirairay avy. Aoka ianao anasitrana ny any anatin'ny tsirairay avy. Aoka ny tsirairay avy Jesosy tsisy ho tonga eto mba amaly ny etaeta eo amin'ny nofo. Fa aoka ny tsirairay avy ho tonga eto tena hoe iombona aminao amin'ny fanahy. Angetaetanao. Iray aminao. Ho feno anao. Aoka izay tsy ho feno zavatra hafa Jesosy fa ho feno anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asaiko ianao hanokatra ny baibolinao. Salamo fa 3:20. Raha sitraka ao dia raiso ny baibolinao na taratasy zany na elektronika. Salamo fa 3:20. Andiny voalohany ka hatramin'ny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 3:63. Ny andiny voalohany hatramin'ny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Iarahantsika mamaky rehefa nahita isika tsirairay avy. Salamo nataon'i Davida fony tany an'efitra Joda izy. Andriamanitra ianao. Mitady anao fatratra aho. Mangetaeta anao ny fanahiko. Maniry anao ny nofoko.
eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina. Ahitako ny herinao sy ny voninahitranao. Fa tsara noho ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isorako anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Amen. Ndao tsika hivavaka. Tena anao Jesosy ny etaetanao. Eto izy. Tonga eto izy miandry ny marina izay eo am-ponao. Tian'Andriamanitra loatra raha izay marina ao anatin'ny fonao no teneniny ny vavanao. Hoy izy ny mpanao salamo hoe ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Andao tsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tonga eto ianao, inona ny antony hatongavanao eto? Hoy izy teny am-piandohana hoe raha misy fanahinao dia tenenao amin'Andriamanitra dia hajanony eo ilay fanahina. Teneno indray mpandeha dia andao hifantoka ao amin'Andriamanitra isika. Asaiko ianao hivavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy tonga eto izay hitady anao. Tonga eto izay mangetaetanao. Tonga eto ny fanahinay Jesosy nona anao. Tonga eto izay Jesosy tsy ho feno zavatrava fa ho feno anao. Aoka Jesosy ny tsirairay avy izay tonga amin'izao fotoana izao. Aoka ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoana izao. Tena hoe ho feno anao Jesosy. Angetaeta anao Jesosy. Maniry anao zahay Jesosy. Araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe mitady anao fatratra. Maniry anao ny fanahinay tsirairay avy. Aoka Jesosy angina ny nofo rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Fa aoka ny fanahinay no hifandray aminao Jesosy. Misaotra ny amin'ny famindramponao Jesosy izay namoazanao anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao izay noavazonao androany maraina. Misaotra Jesosy fa nitaritinao zahay ho tonga eto iona aminao. Dia mitenena rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao hitehaka mafy an'i Jesosy tsika. Dia manasanao ahazo toerana. Manonona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Sekoly fanasitrana androany. Programan'i Jesosy ny hanasitrana anao. Ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe Andriamanitra dia fanahy. Alleloia. Andriamanitra dia fanahy. Ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny teny izay lazaiko taminareo izy Jesosy dia inona? Fanahy sy fiainana. Andriamanitra dia fanahy. Raha manantona an'Andriamanitra tsika eo amin'ny nofo dia ohatrany hoe mifampitady amin'Andriamanitra. Tsy mifankahita amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fanahy. Voalazan'ny bokin'ny Romanina fa nofo manina ozy izy? Manohitra ny fanahy. Ary ny fanahy manohitra ny nofo dia mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Rehefa mifanohitra ny nofo sy ny fanahy dia tsy afaka manao na inona isika. Ny teny izay lazain'Andriamanitra antsika dia fanahy sy fiainana. Andriamanitra dia fanahy. Izany hoe rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika dia andao raha tsy asiana nofo sa hoana? Ny teny izay zaraina dia tokony raisina amin'ny fanahy. Tsy hoe hiezaka apita teny eo amin'ny nofo mba hahazahoany nofo azy, fa amin'ny mahateny fanahy ny teny, amin'ny mahafanahy ny teny sy amin'ny mahafanan'Andriamanitra sy Jesosy ary ny fanahy masina, dia ny fanahintsika no afaka mandray ny teny izay ampitondrain'Andriamanitra. Fa tsy eo amin'ny nofo isika no miezaka handray ny teny izay fanahy, satria raha nofo no andraisantsika amin'ny fanahy dia mahatonga fifanoherana eo amintsika sy Andriamanitra izany. Mazava ve? Androany izany sekoly fanasitranana vao marahina be vao amin'ny 7:20 minitra dia andao aloha amboarina. Tsisy teny ho voaray eo amin'ny nofo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika ho olona fanahy daholo. Andaontsika tsy ho olona biby. Izay moa ilay izy. Andaontsika tsy ho olona biby, personne animal. Andray teny eo amin'ny nofo ka tonga ny nofontsika ho mahazo aina eo amin'ny teny.
fa ny fanahy no karakaraina. Aleloia. Ao tsika vavakatsika hoe Jesosy androany aoka ny fanahiko azo aina. Ninona teny rehetra ho latsaka eo Jesosy dia aoka ny fanahiko no andray an'izany. Tsy ho vita ny nofoko no andray ny teny eo amin'ny nofo Jesosy tsy ho vita ny nofoko no andray teny ny fanahy eo amin'ny nofo, fa mila ny fanahinao mba hanampy ahy, mba hahafahan'ny fanahiko mitombo eo amin'ny fiarahako aminao ka tsy hahatonga ahy hanohitra ny teny. Rahay amin'ny anaran'i Jesosy, izany ny vavaka asandratra. Aoka ny nofo rehetrarehetra angina Jesosy aoka ny nofo rehetrarehetra ho faty daholo Jesosy fa aoka ny fanahinay Jesosy no andray ny teny. Sokafy amin'ny alalan'ny fanahinao ny fonay, ny sainay, ny momba na iray manontolo Jesosy, mba tsy hisy ny fanoherana eo amin'ny nofo, fa aoka ny fanahinao no hitondra fanazavana aty anatinay Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Tonga dia alefantsika avy hatrany. Ndaontsika tsy handray teny eo amin'ny nofo. Amen. Marina fa nofontsika tonga eto. Fa nofo manohitra ny fanahy dia fanahy manohitra ny nofo. Raha vao raisina eo amin'ny nofo ny teny dia tsy ho azo ny nofo na oviana na oviana mihitsy io. Izay mahatonga ny Paoly apôstôly milaza fa isika dia mila maninona hono? Manombo ny nofo. Ny fanasitranana dia tonga. Ny fanasitranana dia tonga rehefa tsapanao fa misy marary ao aminao. Rehefa ekenao fa misy aretina eo aminao dia manaiky ho tsaboana ianao dia tonga ny fanasitranana. Tsisy olona hoe marary nify zany nefa izy tsy manaiky hoe marary nify dia ho tonga any amin'ny dentiste. Mila ekenao aloha hoe marina fa marary ianao dia izay ianao vao afaka ny ho tsaboana. Amen na? Aleloia. Sekoly fanasitranana, misy zavatra mila amboarina eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Misy zavatra tena mila amboarina eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Tsika mandray na hoe miandrandra zavatra eo amin'ny nofo. Zay izy aloha mba hifanendrandra zavatra teo amin'ny nofo. Tsika tsirairay avy ireo dia samy hifanendrandra zavatra teo amin'ny nofo daholo. Tsika tsirairay avy ireo fa samy nanantenan'Andriamanitra teo amin'ny nofo. Mitentsika hoe na mivavaka nataon'i Jesosy arangeny laza hoe vavaka nampianaran'i Jesosy hoe ahoana ozy izy? Omeo anay anio. Zay anina sahaza ho anay. Eo amin'ny nofo ihany zany. Fa raha vao eo amin'ny nofo no andrandratsika an'Andriamanitra dia mbola ory sy mahantra ihany isika. Izay mahatonga Paoly apôstôly milaza izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba faniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy ekenao aloha hoe mila ombona eo amin'ny hazo fijaliana ny nofo. Ao aorianan'izay rehefa natolotra ao ilay nofo ombona eo amin'ny hazo fijaliana, izay vao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Tsisy zavatra tsy atolotra ao an'Andriamanitra zany ka alainy dia ombona miaraka aminy. Fa mila ny fanapahan-kevitra ao aloha anombo an'ilay izy izay vao voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana isika tsirairay avy. Aleloia. Izany hoe andaontsika ho faty amin'ny nofo aloha zany. Sekoly fanasitranana andao tsy asiana nofo miteny zany. Eo amin'ny fiainana andavanandro andao tsy asiana nofo miteny zany. Rehefa miteny ny nofo dia diso ianao. Any moa hoe raha vao nofo miteny dia diso. Fa aleo ny fanahy hiteny. Aleloia. Sekoly fanasitranana rehefa mety ahako dia mety Andriamanitra. Amen. Rehefa mety dia mety Andriamanitra. Fanontaniana eto am-piandohana dia hoe mety ve ianao? Rehefa jerena ny Baiboly dia efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Efa vita. Raha fanasitranana zany efa vita zany. Ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika. Izany hoe
io aretina io zany efa vita teneny eo akaikinao efa vita io efa vita an' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra fa maninona no mifampiandry ampitoana isika eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa maninona no misy ohatrany hoe eo amin'ny salle d'attente na eo amin'ny toeram-piandrasana zany isika eo Andriamanitra lazaintsika fa miaraka amin'Andriamanitra isika fa maninona no tsy mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty valim-bavaka ohatra ao anaty fanasitranana ohatra eo anatin'ny zavatra efa nolazain'Andriamanitra fa ao anatin'ny fandaharam-potoanany na programany kanefa tsy mitranga eo amiko sy eo aminao satria misy karazan-javatra tsy eketsika ho vitsorana mihitsy ao misy zavatra tsy omentsika n'Andriamanitra mihitsy zavatra fikiritsika tsy mety ho vitsorantsika dia tsy mifankahita amin'izay efa nataon'Andriamanitra isika ambara amintsika ombeny fa ny zavatra efa nataon'Andriamanitra dia betsaka sy goavana lavitra noho ny zavatra andrasantsika aminy androany izany efa narehan'izay teny izay ny akamaroantsika dia efa nandrehan'izany averiko ihany efa vita an' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra Jaona 7:20 Jaona 7:17 Jaona 7:17 ny lohateny rehefa mety ahako dia mety Andriamanitra Jaona 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy nao mba irahantsika mamaky Jaona 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanany na maty rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita efa novitainy Jesosy ny zavatra rehetrarehetra fa maninona tsy tonga aty amiko ianao nefa nandray an' Jesosy za nandray an' Jesosy zany loha sa tsy zany raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao ao anatin'ny zao fotoana izao tonga dia atolory an' Jesosy ny tenanao atolory an' Jesosy ny fiainanao avereny hoe Jesosy atolotro anao ny tenako atolotro anao ny momba atolotro anao ny fisainako ny fomba fijeriko ny fiainoko ny vavako ny lelako ny fihetsehampoko ny filako ny tongotro ny tanako ny tova rehetra atolory an' Jesosy misy fotoantsika mieritreritra fa atsika ny fiainantsika kanefa ny fiainantsika dia tsy isika mihitsy fa Jesosy ny fiainana izay mahatonga antsika manolotra ny fontsika ho an' Jesosy sy ny tenantsika fa tsy ny fiainantsika satria tsika tsy manana fiainana ho atsika fa Jesosy no fiainana ho atsika mitiafa mafy ho an' Jesosy efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra tout est accompli na efa novitainy Jesosy ny zavatra rehetrarehetra Isaia 7:15 dia milaza hoe Isaia 7:15 dia milaza fa nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helontsika ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana namelezana ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika ozy izy ao amin'ny 14 efa nentiny ny aretintsika ny aretiko sy ny aretinao efa nentiny efa natao teo am' Jesosy le zavatra mampahory nivesatra ny fahoriantsika izy ny fahoriako le zavatra mampahory anao mampahory ahy io zany sy le zavatra mampahory anao dia efa nentin' Jesosy daholo
dia ozy izy ny boky Isaia. Rehefa nitondra ny aretintsika izy a, dia le nitondra le zavatra mampahory antsika, dia tsika indray nataontsika hoe nokapoan'Andriamanitra Jesosy sy nampahorian'Andriamanitra, nefa fitiavan'Andriamanitra atsika no nitondrahan Jesosy ny aretintsika sy ny fahorintsika. Azontsika ve zany? Tsy hoe nampahorian'Andriamanitra izy. Aleo averiko vakiana kely. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra amin'ny fahorintsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho, zany hoe tsika indray no niteny hoe nokapohan'Andriamanitra izy, nasian'Andriamanitra izy, nefa no ny fitiavany atsika mba ahavitany ny zavatra rehetra eo amintsika. Ny antony ntonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny aretan'ny kapoka dia noho ny fahotako, noho ny adisoko, noho ny eloko, noho ny fahotanao, noho ny adisonao, noho ny elokao. Zay no antony ny antonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ozy ihany bokin'ny Isaia eo amin'ny toyany eo ambany hoe ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy. Inona ny dikan'izany? Ny antony namelezana sy nampijaliana an' Jesosy dia mba ahazahoako sy ahazahoanao mihavana amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Zany hoe efa vitan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra rehetra. Efa nampijaliana izy, nikapohana izy mba ahafahako mihavana amin'Andriamanitra. Ny vidiny nahafahako ny havana tamin'Andriamanitra dia nampijaliana an' Jesosy. Ao a. Nampijaliana Jesosy mba ampihavana amin'ray. Tsy haiko hoe midika inona aminao zany. Niaritra fijaliana Jesosy mba hahatonga hihavana amin'Andriamanitra ray. Ary mbola nitohizany, ny diakapoka natao tamin'i Jesosy noho ny diakapoka na vokatry ny diakapoka izay natao tamin'i Jesosy dia efa sitrana aho. Ao a. Raha marary zany ianao tonga eto androany dia noho izay efa niaretan'i Jesosy dia efa sitrana ianao. Amen. Iza marary tonga eto? Tsisy, voninahitra ho an'i Jesosy. Alleloia. Andao iteka mafy ao an'i Jesosy salama daholo tsika. Raha eo amin'ny nofo dia efa vita zany, efa sitrana ianao. Fa maninona ary ny hoe raha vao mety ahako dia mety Andriamanitra. Efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra rehetra. Fa inona zany le zavatra tsy mampety ahy, tsy ahafahako misitraka ilay fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ozy teny am-piandohana hoe zava-panahy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ao a. Andriamanitra dia fanahy. Ny teny izay omen'Andriamanitra antsika dia fanahy. Raha raisina eo amin'ny nofo io dia mifanohitra ny nofo sy ny fanahy dia tsy hitondra n'inon'inona, tsy hifankahita amin'Andriamanitra tsika. Noho izany tsy maintsy misy zavatra avitsorantsika eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, zavatra mahazatra antsika, zavatra nitezana antsika, zavatra izay arovantsika sy tiantsika. Tsy maintsy fitsorantsika izany mba ahafahantsika mifanena sy na mifankahita amin'Andriamanitra. Averiko lohateny dia hoe rehefa mety aho dia inona toy ihany? Rehefa mety aho dia mety Andriamanitra. Efa nivitain'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny fanontaniana, mety venao androany? Na dia mbola tsy fantatrao ara le toyany dia efa mety ianao mitiafa mafy an'i Jesosy. Zay karazana toe-po zay mihitsy no andrasan'Andriamanitra amintsika. Manaiky ho tantanana tahaka ny zaza, manaiky handray izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fo madio. Alleloia. Amaky tantara isika. Zay ny toy amin'ny fotoan'androany sady amaky baiboly. Iza nefa namaky baiboly androany? Atsangano any anatin'ny fonao any ny tananao mba tsy hananina hoe izy tsy namaky. Ataovy any anatin'ny fonao any. Iza ny tsy namaky atsangano any koa. Dia ndao vakiantsika amin'ny baibolintsika. Mpanjaka faharoa toko fadimy andininy voalohany hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Efa itsika io tantara io fa ho vakiantsika ihany. Mpanjaka faharoa azafady. Mpanjaka faharoa toko fadimy andininy voalohany hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary namana komandy miaramila mpanjakan'ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja. Avereny hoe olona lehibe
sady nanakaja. Satria izy no namonjeny Jehova any Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa poka. Lehilahy lehibe manakaja fa poka. Ary ny Sirianina nivoaka nanao antokony ka nitondra zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Ary nanompo mivadiny namana io. Ary hoy io tamin'ny tompo vaviny, engany ka mba ho ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia ahasitrana azy amin'ny abokany izy. Dia niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe, izany ka izany lazain'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia hoy mpanjaka ny Siria, andeha ary mandeha fa ampitondra taratasy ho an'ny mpanjakan'ny Israely aho. Dia lasa izy sady nitondra talenta volafotsy 10 sy volamena 9 sekely ary akanjo 10 miova teny an-tanany. Ary izy nitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe, ary raha tonga aty aminao ity taratasy ity dia ho fantatrao fa efa nampandeha any namana mpanompoko aho hankaty aminao, koa sitrano amin'ny abokany izy. Ary noho ny efa novakiany mpanjakan'ny Israely ny taratasy dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe, Zangandriamanitra ka afaty na avelona no an'rahan'le ty amiko mba ahasitrana olona amin'ny abokany. Ohatrany teteny zany izy hoe Andriamanitra rery ny mahafaty sy mahavelona, Andriamanitra rery ny manasitrana. Masinonareo fantaro sy izaho fa mila ady amiko mihitsy izy. Dia noho nyreny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiana ny mpanjakan'ny Israely, dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe, nahoana nandritra ny fitafianao ianao? Aoka izy hankaty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary dia nandeha namana nitondra ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo am-baravarany tranon'ny Elisa. Ary Elisa inona ny toyany? Ary Elisa naniraka olona tany amin'ilay olon-dehibe manakaja. Ilaza hoe mandehana, ndana mandro impito eo Beoririka, ay any amin'ny onon'ny Jordana. Ndana mandro impito eo amin'ny onon'ny Jordana dia hody aminao indray ny nofonao ka adio ianao. Inona ny toyany? Fa tezitra namana dia lasaka nanao hoe, indro nataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy dia hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovahandriamanina sady anevaneva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka ahasitrana ny boka. Ao io tantara io dia maneho amintsika olona anankiroa sy ataontsika hoe olona anankiefatra ny tanisany ao fa olona anankiroa ny raisitsika sy toe-po anankiroa. Voalohany dia olona anankiray manakaja. Olona anankiray manana ny maha izy azy. Olona lehibe eo anatrehan'ny tompony, zany hoe olona manana ny toerany zany sady nanakaja. Kanefany io olona io dia naninona? Boka. Dia rehefa boka izy dia misy ankizy vavy kely zay ao an-trano, misy mpanampy zany ao an-trano, misy babo ao an-trano, olona tsinitsinina, olona fanirakiraka, olona fanaovana zay zavatra tsy tiana atao hoe tsy tiana ohatra ny manaro-po, andana ary io po io. Zany no nasaina nataon'ilay zazavavy kely. Fa rehefa nahita ny tsy mety teo amin'ilay olona manakaja ilay zazavavy kely dia nahatsiaro hoe, ary aminay any amin'ny tanàna ilay nisy anay any misy mpanompon'Andriamanitra, dia raha mba manaiky izy akany dia ho sitrana izy. Dia rehefa narehan'ilay tantara ilay namana boka dia lasa nandeha nampitondraina taratasy avy any amin'ny mpanjaka, zany hoe misy ordonnance spéciale mihitsy zany hoe ty alefako aty aminao mba hositranonao andany izy mba karakarao omeo azy ny haja tokony ho azy sy ny voninahitra tokony ho azy apetrao any amin'ny hôtely 5 étoiles any aminareo izy sy ny sisa sy ny sisa. Tonga tany amin'ilay mpanjaka izy tezitra ny mpanjaka. Tonga dia nitriary ny fitafiany. Fa za nga everiny fa Andriamanitra tanareo efa amin'izany dia efa tonga saina ny olona fa tsy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra ilay izy. Antanio eo akaikinao efa tonga saina ve ianao?
any amin'Andriamanitra le izy hoe ao tonga dia nitriarina zangandriamanitra no afatsy avelona za tsy mahay manasitrana ny boka olona tahaka anao ihany tsy vitako izany tena mila ady ambany zany ozy izy dia nandeha ny resaka tonga tany amin'ny Elisa lehilahin'Andriamanitra hoe nandritra ny fitafiana mpanjakan'Israely dia ozy izy Elisa hoe fa maninona manao an'izany asaivy mankaty amiko izy satria Elisa mihaino ny feo an'Andriamanitra dia tenenin'Andriamanitra hoe zao mila ekeny io lehilahy eo tsy hoe mila manaiky any Elisa fa misy zavatra tsy nety tao dia mila vitsorana izay zavatra izay dia ohatran'izay mihitsy ity fotoana androany ity ianao mitady zavatra amin'Andriamanitra dia olona kely ary no mitsangana eto zao ny fitsorana nga ianao toizantsika ny tantara ndana ho makary dia tonga tany amin'ny Elisa hinamana rehefa tonga tany izy niaraka amin'ny soavaly sy ny kalesy dia nijanona teo ambaravarana mba nanantena zany izy hoe ahazo fandraisana miaraka amin'ny tapis rouge miaraka amin'ny tsy haiko ireny clin dindin ireny rehefa tonga teo tsy nivoaka akory Elisa tsy nivoaka Elisa tsy hoe tsy nahafantatra Elisa hoe olona manan-kaja io olona manana ny lazana io fa fantatra Elisa le izy fa ny teny nomenan'ny Elisa teo hoe asaivo mandro impito ao amin'le onony Jordana izy asaivo mandro ao izy dia rehefa mandro ao izy dia adio indray ny nofony iverina indray ny nofony dia adio rehefa nare an'izay le olona manan-kaja dia inona ny zavatra nisy voakitika ny ambopony ao voakitika ny maha izy azy voakitika le fierté lasa hoe tsy nirarahina mihitsy zany ty taratasy manokana avy any amin'ny mpanjaka ity nga tsy fantatra hoe iza fa maninona ianao tsy nivoaka naketo amiko fa maninona tsy nivoaka ianao dia nasianao protocole sy ny sisa tsy naninona ny réaction na ny zavatra navoaka ny voalohany dia atezerana tezitra namana rehefa tezitra izy dia indro nataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy dia hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovahandriamanina dia anevaeva ny tanany miaraka amin'ilay kopakopaka reny ny antsika moa reny efa zavikelina kopakopaka le vontay kely ohatran'izao fa ny anjareo tonga dia le ngeza be ohatran'ny palmier reny mihitsy ny kopakopahana hoe tonga soa ianao fa tsy zany tsy an'izany rehetrarehetra toepo feno avinavina ao tsy nentina motsitra n'le toepo feno avinavina namana toizantsika amin'ny famakiana ny teny andin'ny 12 rehefa tezitra izy dia nandeha amin'izay ny version original version eo amin'ny nofo nivoaka ny manofo azy fa tsy nandray an'le teny tao amin'ny fanahy fa namoaka le teny zay nofo dia ozy izy ahoana tsara ozy izy avy ireny hoe rehefa zay mandeha voalohany tsy mety fa nga dia tsy maintsy io tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va iabana sy faripara hono ny Damaskosy nga tsy afaka hoe any amin'ireny no andeha mandro dia adio niodina izy amin'ntika tenintsika amin'izao niritona izy dia lasaka atezerana leo koa eo rangahy andin'ny 17
nipoitra amin'izay le irakiraka tao an-tanàna. Dia nanantona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikako a dia zavatra lehibe ara nasay mpaminany ho nataonao moa tsy mba ho nataonao va izany koa maika vara ho izy aminao mandroa dia adio ianao. Mpanompo kely tsisy hoe fahefana na laza, tsisy hoe taratasy lettre de recommandation hoe avy any amin'ny mpanjaka miaraka amin'ny teny malefaka ny nalefany mba hampitony ilay olona manamboninahitra lehibe. Vao niteny ilay mpanompo miaraka amin'ny fahalemem-panahy 14 dia nidina namana ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilan'Andriamanitra. Ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Avereny hoe rehefa mety aho dia mety Andriamanitra. Zavatra tsy sarotra fa raha vao raisina eo amin'ny nofo ilay teny dia voakitika ny ambom-ponao, voakitika ny maha izy ianao, voakitika ilay heverinao fa tombam-bidinao na valeur anao. Nefa iny zavatra iny mihitsy no manakana antsika tsy hifankahita amin'ilay zavatra efa novotainy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Eto amin'ity tantara ity vao niala ilay hatezerana, vao niaisitra ilay avinavina, vao nanaiky nanala ny ambo-po sy ny diny ite ny maha izy azy. Za kosa ve zao dia zao ve mipoziko dia andeha andohalika, zao ve mipoziko dia andeha andia anatin'izany fiangonana zany, zao ve ny any raha vao ny maha izaho dia tsy mety, fa mila asorina zany. Alleloia. Vao manaiky mamoaka fanetretena dia mimpita ny fahadiovan'Andriamanitra. Androany andao rangahy andao ramatoa, esorina ny avinavina, le fo mora tezitra. Tokantrano kristianina tsy tokony tokantrano misy tsy tokony reo amin'ny vavantsika tsony izany. Amen. Zany manomboka androany asory le dia miritona. Avinavina zany, fireharehan zany, fiheveran-tena ho zavatra zany. Voalaza amin'ny boky ny Filipianina fa Jesosy ary nanana ny endrik'Andriamanitra nefa nanaikidina farany izay ambany. Dia izy tsika kristianina mpanara-dia an' Jesosy andao tsika hanaikidina farany izay ambany. Ao nanaiky namoaka toe-panahy namana, fanetretena. Inona hoe nanaiky navokany? Fanetretena. Rehefa nanaiky izy mety namoaka toe-panahy dia nifankahita tamin'ny fahadiovan'Andriamanitra dia niverina ny eotiny. Nisitrika tao impito tao amin'ny on'ny Jordana izy. Avereny hoe toe-panahy aloha, vao zava-panahy, vao fanasitranana. Androany zany sekoly fanasitranana, toe-panahy aloha. Fa fao daholo ny maha izy anao. Ongoty daholo heverina hoe za zao. Tsisy za zao ka Jesosy no izy. Amen. Jesosy irery ihany ny tokony ho hita. Tsika tsirairay avy ireo tsy tsinitsinina. Feran'Andriamanitra fotsiny hatreo ihany ny halavan'ny volon'ny Tora. Tsisy afaka ataonao hanalava ny andro iainanao. Tsisy. Rehefa hoy izy Andriamanitra hoe tapitra dia amin'iny fotoana iny dia tapitra. Noho izany andao hiaina fanetretena deny ny androany. Deny ny androany dia andao mamioditra amin'Andriamanitra. Tsy ho mamioditra amin'ny vahoaka fa amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia fanahy dia iny teny ampitondraina antsika iny. Izay mahatonga ny teny eto ohatrany hoe manohitra be izany foana hoe io nofo io satria be da be ny namana manaraka an' Jesosy fa tsy mety midina ao amin'ny Jordana mihitsy. Te hitiritiri ny ery ambony kalesy soavaly ery
midina teny teneniny eo akaikinao midina teny hoe ao a atsanony amin'izay ny fahatezerana tezitra amin'ny zavatra tsisy dikany misafoaka amin'ny zavatra tsisy dikany miritona amin'ny zavatra tsisy dikany lasa tsy mampety ny fiarahantsika amin'Andriamanitra izany ao a toe-panahy aloha vo zava-panahy vo fanasitranana na ny zavatra rehetra amen. Fanasitranana ihany efa fantatsika ihany ty tantara ty tantara faharoa tsy hoe boky ny tantara faharoa fa tantara manaraka marika 7:2-20 marika 7:2-20 hatramin'ny amin'ny anaran'i Jesosy. Rahantsika mamaky any a raha sitraka ao amin'ny anaran'i Jesosy ary tonga tamin'ny Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy anendry ilay jamba ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna ary rehefa noro rano ny masony ka napetrany taminy ny tanana dia nanontany hoe izy mahita zavatra va ianao dia nandrano lehilahy ka nanao hoe mahita ny olona aho fa toa azy ny fijeriko azy saingy mamindra dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany dia nibanjana lehilahy ka nahiratra tsara ary hita miariary ny zavatra rehetra ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe inona toy any aza makao ao an-tanàna nda namody any an-trano fa aza makany an-tanàna le tanàna zany ve le trano ve ivelan'ny tanàna nefa izy avy ao amin'ny tanàna ny nentina mivoaka ny tanàna awa inona moa le lohatenintsika androany rehefa mety ao a dia mety Andriamanitra jamba tsy nitondra ny tenany teo amin'i Jesosy a fa nentin'ny olona mba ho eo amin'i Jesosy rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy nentina teo amin'i Jesosy mba ho tendreniny masona hoe mba hositraniny rehefa tonga teo izy tsy tonga dia nisitraniny Jesosy fa nalainy Jesosy aloha dia nataony inona no tantanan'i Jesosy a dia netiny nandehandeha nivoaka ny tanàna netiny niala tamin'ilay mahazatra netiny tany amin'izay tsy hitany akory sa hitany ve tsy hitany netiny tany amin'ny toerana tsy fantany tsy hitany izy inona jamba niraisin'i Jesosy le jamba fa tsy tonga dia nisitraniny dia eo indray aloha miverina indray hoe Andriamanitra tsy maika anasitrana anao fa maika andray anao dia hitantana anao ao a tsy fanasitranana mihitsy aloha eto izany misy endrika mpanjaka anankiray a dia tsy tonga dia nisitranana indray aloha fa tsy maintsy ny tantanana indray aloha tantanan'ilay mpanompo misy sarina mpanompo vavikely ao tantana indray aloha niraisin'i Jesosy le jamba fa tsy tonga dia nisitranina raha tsy nety ilay jamba ho noraisin'i Jesosy ny tanany dia nitranga ve ny fanasitranana tsy nitranga fa fananian'i Jesosy mihitsy fanahinian'i Jesosy mihitsy noraisina ny tanany a dia ny tantanany a hivoaka ny tanàna fa nanaiky ny raisin'i Jesosy ny tanan'le jamba nanaiky le jamba ho raisin'i Jesosy ny tanany nanaiky no tantanany izy nanaiky no tantanany alohan'ny andraisanao fanasitranana manaiky venao tantanan'i Jesosy mety eza ho toy ny jamba e mora be ny miatokatoka fa mety eza ho toy ny jamba ho tantanan'i Jesosy any amin'ny toerana izay tsy fantatra ao fantatra hoe eo Jesosy mitantana anao fa tsy fantany hoe aiza nitondraranao zany angety resaky ty e zany ty tsy tonga dia fanasitranana aloha fa ianao mahatoky an' Jesosy ianao miantehatra amin'i Jesosy isan'andro isaky ny pa anankiray dia miantehatra amin'i Jesosy Jesosy zany mitantana zany ka
atovy azo antoka fa tsy mandeha eo amin'ny sitraponao ianao isan'andro. Aleloia. Atovy azo antoka fa tsy nofo mitondra anao. Atovy azo antoka fa tsy manenjika faminaniana ianao. Misy profesia azoko izay hoe tsy maintsy akary hony aho dia kotokokoty ninona vidiny, ninona fomba atongavako any dia ataoko daholo ilay izy. Ho avy ihany ilay izy fa aza maika aloha. Teneno eo akaikinao, ho avy ilay izy fa aza maika aloha e. Meteza aloha tantanany. Meteza ho toy ny jamba miaraka amin'i Jesosy izay hitondrany eo raha angatony dia mety foana. Naiza dia mety foana. Ataovy azo antoka fa tsy miala amin'i Jesosy ianao. Ataovy azo antoka fa mifikitra amin'ny tanan'i Jesosy ny tananao. Ataovy azo antoka fa ohatra ny tehiteny aho hoe eo hoe mitrotro anao Jesosy. Aza tsipatsipahana izy avelao ampidino aho. Aleo mba handeha ary. Inona ary ty? Andaotsika anaiky ho tantanan'i Jesosy. Mety tsy ho fantatra hoe ho aiza. Mino ahako fa le jamba tsy nahita hoe hoentiny mivoaka ny tanàna. Fa ny olona nahita azy, ny mpianatra ny nanoratra hoe ny tantana nentiny mivoaka ny tanàna. Misy fahazarana ao izay. Rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy ilaina ny fahazarana. Nanaiky ilay jamba nanala ny fahazarany. Raha jamba zao dia inona moa ny afaka ataon'ny jamba? Tsy afaka hoe andeha hivoaka dia hiasa tanimboly. Fa inona ny ataony? Mety eo ao an-trano dia mihodinkodinao dia mivoaka dia mety eo mangataka koa dia misy toerana fixa fangatahana hoe eto ny plasiko ateriny eo dia mody. Fa nanaiky nanala ny fahazarany ilay jamba. Tsy nandeha tamin'ny fahazarana izy fa rehefa tonga Jesosy nandray ny tanany dia nety izy ny ho tantanan'i Jesosy. Ianao ve manaiky hiala amin'ny mahazatra anao? Mety tsy ho mora zany fa mila tonga fiainantsika kristianina zany hoe tsy izay kajoko, tsy izay zavatra eritreretiko no tsy maintsy hitranga, fa izay eo am-pon'i Jesosy no tokony hitranga eo amin'ny fiainantsika. Aleloia. Manaiky hiala amin'ny mahazatra, manaiky ho tarihan'i Jesosy, manaiky ho tarihan'ny fanahy. Izay mahatonga ny teny tsy hoe teny tianao mitoriana fa izay teny apetraka Jesosy. Tsy hoe izaho no mitory eto dia izaho miteny an'izany no. Fa tsika koa raha mihinana, atsika rehefa mihinana tena marary, tena mitsakotsako tsara mihitsy. Inona indray izany, inona indray ny ao ambadika izany. Tsy voatery teny mahazatra sy mety amiko no renesiko, fa ao anatin'ireny dia mandray avy amin'ny fanahy. Inona ilay tianao Jesosy? Ho raisiko amin'izany. Mila manaiky tarihan'ny fanahy tsika. Tahaka ny tantana an'i Jesosy an'ilay jamba. Mila manaiky ankatoa sy andeha fotsiny na tsy fantatra ara ny direction na ny lalana hitondra ny andro any. Manaiky fotsiny. Azo antoka hoe eo Jesosy, ok, Jesosy tario hoento any amin'izay tianao ty andro androany ty aoka tsy ny sitrapoko mihitsy no hitarika ny fiainako, aoka tsy any amin'izay eritreretiko no hitondrako ny tenako, satria efa natolotra anao ny fiainako dia tario ary aho dia iny Jesosy mandray ny tananao dia hoentiny ianao. Fanasitranana no andrandranao aminy, fa tsy omeny aloha ilay fanasitranana, fa mitantana anao aloha izy, mijery hoe mety ho tantanana ve ianao Inona ny zavatra nitranga? Rehefa tafavoaka ny tanàna izy roa lahy, Jesosy sy ilay jamba, dia ny zavatra nisy tampotampoka teo, tonga dia rora mipetraka teny amin'ny mason'ilay jamba. Rora, raha ianao no teo amin'ny toeran'ilay jamba dia ahoana? Zavy efa nentinao aty amin'ny toerana tsy fantatra, efa fa nandeha tongotra adiny firy na hafiriana, avy eo tsisy ankera akory fa tonga dia rora. Za mihitsy ilay izy ka. Voarora indray maso. Manoloana an'izay tabataba ve ilay jamba? Ny teniny tao am-pony ve izy? Na anakombona vava ilay jamba? Nanaiky izay nataon'i Jesosy teo amin'ilay jamba.
zavatra mahazo anao io nge fijerena toe-po e. Le zavatra mahazo akoho ijerena ny toe-poko eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Hoe mbola misy nofo ihany ve hivoaka ao anatin'ilay izy, sa manaiky ny fitondrahan'i Jesosy ihany. Io rehefa napetraka ao eo amin'i Jesosy, rehefa nomenao an Jesosy, dia izay sitrapon'i Jesosy ihany no mitranga eo. Izay zavatra avelan'Andriamanitra ihany no mitranga eo amin'ny fiainanao. Tsy hoe atolotra ho an'i Jesosy akory dia atsipitsipin'i Jesosy ihany, no, tsy manao an'izany Jesosy. Fa rehefa nomena an'i Jesosy dia izay avelana mitranga ihany no mitranga eo. Rehefa tafavoaka ny tanàna dia nororana indray ny mason'ilay jamba. Manoloana an'izany nanakombona vava ilay jamba. Tsy niteny hoe za ve efa nentinao hisaraka amin'ny ankonako, nesorinao tamin'ny fianakaviako, nentinao aty alavitra aty, kanefa mbola asianao rora indray ny masoko. Matetika tsika miteny ohatran'izany eo amin'ny andavanandrom-piainana. Ozy izy Petera hoe za efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, ohatrany hoe inona zany mba azoko e. Fa teo amin'ilay jamba tsy nisy fahatezerana, tsisy firitonana, tsisy fa maninona ry mbola nororanao, tsy nisy an'izany. Tsisy kafara teo, tsisy fimenomenonana teo na kely ary. Fa naninona le jamba? Nangina le jamba, nety le jamba, nanaiky le jamba, nitsahatra le jamba, nampiseho faharetana le jamba, ary tsy nanome tsiny an Jesosy le jamba. Mety ve ianao? Rehefa mety ianao, mety Andriamanitra. Averiko, tsy nisy fahatezerana, tsy nisy fimonomononana, tsy nisy fahasosorana, fa nangina le jamba, nitsahatra le jamba, nampiseho faharetana le jamba, ary tsy nisy fanomezan-tsiny an'Andriamanitra. Hatramin'izay nanarako an Jesosy zay lasa anana foana ny loka. Tsy marina kosa zany. Fa na zany ary le jamba tsy niteny, nanaiky le jamba. Mety karazana rora mipetaka tampoka eny amin'ny maso daholo zany fa tsy niteny le jamba. Rehefa avy nororana le jamba dia mbola nanontany Jesosy, efa mahita ve? Mino ahako fanresahana le jamba hoe andao fa hoentiko eny amin'i Jesosy ianao, dia efa nahareny lazan'i Jesosy le jamba. Fa rehefa nentina teo amin'i Jesosy le jamba efa voarora, efa avy nitantanana ny voaka ny tanàna, efa voarora ny masony, dia mbola nanontanian'i Jesosy hoe inona ny hitanao? Efa mahita tsara ve ianao? Teo zao le jamba afaka niteny hoe ianao ve Jesosy dia izany indray ve ny anontanianao? Tsy tonga dia atao fraka izay mety dia samy miala. Fa tsy nanao an'izany le jamba, fa namaly tampahatsorana le jamba. Mahita kozy izy fa tahaky ny hazo mandehandeha, dia teo mpanao film rehetra sy mpanao vidéo dia naka dia nanomboka teo dia niforona ny dessin animé hazo mandeha. Hay, tsy mbola mahita tsara. Tsy niteny le jamba hoe za ve efa nororanao e, dia mbola tsy mahita e. Maninona raha mba mandinika tsara aloha vao manao zavatra e. Afaka niteny an'izany le jamba. Inona indray mbola hororanao fandrohany indray ve a? Fa tsy niteny le jamba. Tsika mianatra andao hianatra angina. Izy le raha malala zay hoe raha mba tsy niteny zao ianao andao hianatra angina eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Tsy voatery ho azontsika androany daholo ny zavatra rehetrarehetra, fa andao angina kely fotsiny aloha dia andao anaiky. Amen. Mety ve ianao angina? Tena mety. Tsy mora le izy tsy hoe androany ianao nangina dia efa azo foana iny, fa isan'andro atolotra an' Jesosy ny vava, atolotra an' Jesosy, atolotra an' Jesosy, izany hoe mahazotoa manolotra ny tenanareo. Tsy niteny le jamba, maninona raha mba mandinika aloha vao mandrora, fa zao ny olona feno rora fotsiny. Betsaka ny azony lazaina fa ny safidy ny angina le lehilahy, ny safidy
ny anaiky rehefa nanaraka ihany. Iza mpanaraka an' Jesosy tonga eto. Ndao rangahy anaika. Izay fitondrana eo mety. Mety io. Tsy hahafaty anao zany io. Tsy mahafaty anao zany io. Fa mety io. Ao a. Rehefa mba nanolo tena ho an' Jesosy dia andao hianatra anaiky. Tsy andeha eo amin'ny nofo intsony. Andao anakombombava. Tsy voatery reny version ako. Rehefa misy toe-javatra anankiray mitranga, tsy voatery maneho ny hevitro aho. Sa ve tsy maintsy? Le jamba aloha tsy naneho ny heviny a. Rehefa nanontaniana izy izay izy vao niteny. Misy fotoantsika tsy anontaniana dia mipetsopetsona be. Ary amin'izany dia izany lohany io izy Paoly. Avy eo menatra ianao satria nivoaka le version anao sy ny fiheveranao. Diso le izy. Diso. Le jamba. Nangina le jamba. Ndao hianatra angina rangahy. Ndao mba mety amin'izay le mangina. Andao tsy rehefa mangina dia ny fo no midobodoboka be ny orona. Tsy lainy zany. Awa. Andao tsy handeha amin'izay hitan'ny maso. Na mety mbola manjavozavo ara le izy. Ny tantanan' Jesosy an'le jamba dia mba ho ampahiratana ny masony. Mba hahiratra tsara. Kanefa rehefa nandeha ny fotoana zavatra manjavozavo. Ohatran'izay koa ao anatina faminaniana sy programan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Nomen'Andriamanitra le izy. Nisy fotoana sokafan'Andriamanitra hoe ohatran'izao no tiako ahitana anao any aoriana any. Rehefa mandeha nefa ny ohatran'ny manjavozavo. Ahoana ihany ary ty. Aiza ihany ary. Roviana ihany ary. Sasany moa dia manontany. So dia mba tsy ato ara le fiangonana hitondra any amin'ilay anjara voateny. Akomory fotsiny ny vava. Meteza fotsiny. Misy fanamboarana ao. Misy zavatra mila avotsitra ao. Misy nofo mila maty ao. Amen. Avy eo nalain'i Jesosy ny tanany dia napetrany teo amin'ny masony. Dia amin'izay verina tamin'ny loniny ny fahitan'ilay tovolahy. Andriamanitra tsy maika hanasitrana anao zany. Fa mijery tsara izy hoe manao ahoana ny toe-poko. Tsy maika hanasitrana izy. Tsy maika izy apita any amin'ilay toerana tiany ahitana. Fa ozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra izay hoe sao dia rehefa tonga any ianao dia hanala baraka an' Jesosy. Sao dia rehefa tonga any ianao dia hanamava an'Andriamanitra na hanao an'Andriamanitra ho toy ny tsy misy. Dia izay no mahatonga an'Andriamanitra mandany fotoana mamola volantsika. Izay no mahatonga an'Andriamanitra mitatana antsika mivoaka ny tanàna. Any rehefa mivoaka ny tanàna zany any amin'ny dezera. Inona novidinao any amin'ny dezera? Tsisy hovidiana any. Mivoaka ny tanàna ianao mety manambola be fa tsisy ninina afaka atao any. Izay provision anao tao an-trano ihany no afaka hoentinao mivoaka ny tanàna. Dia rehefa lany iny dia miboaka rery ianao. Miady rery ianao. Andao anaiky ny fitondran'Andriamanitra. Andao anaiky fanamboarana. Alleloia. Rehefa mety ianao dia mety Andriamanitra. Na dia efa vitany ara ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy ho vitsorana io rehefa tsy mety ianao. Ay, Andriamanitra fona aminao fa tsy izany ny ao am-ponao fa injao fanapo iny. Ao na dia efa novitainy ara ny zavatra rehetrarehetra dia miandry antsika ho mety izy. Ao. Mahagaga dia rehefa sitrana ilay tovolahy dia hozy izy Jesosy hoe mandehana mody any an-trano fa inona ny toyany? Aza miverina any an-tanàna. Mandehana mody ao an-trano fa aza miverina any an-tanàna. Ny eo an-tanàna vavan'olona. Ny eo an-tanàna mason'olona. Ny eo an-tanàna be da be ny vaovao. Ny eo an-tanàna nofo be da be. Raha miverina zany ianao ka makeo an-tanàna
dia mety tsy ho tian' Jesosy. Le Jesosy iny angeny nandrora ny masonao e. Ndrorany aloha tantana ny elabe tany ianao dia izay ianao vao ndrorany dia avy eo ianao mbola tsy nahita. Misy version be da be, misy endrika hevitra be da be avy any amin'ny tanàna. Izay mahatonga antsika tsy miteny antsika bandy avy any amin'ny tanàna. Fandana mody ao an-trano izany hoe misy zavatra efa nomenanao kolokoloy ao an-trano. Ao a, misy zavatra niraisinao tao amin'i Jesosy, andana hifantohy iny. Le ao anatinao dia lehibe lavitra. Ao a, le zavatra efa nataon'i Jesosy ho antsika tsirairay avy dia miteny lavitra noho ilay zavatra misy eo amin'ny manodidina. Andana mody ao an-trano ianao fa aza miverina ny tanàna. Dikan'izay, rehefa ao an-trano ianao a, efitrano manginginana ao. Rehefa ao an-trano ianao a, ao ianao mitiravy an'ilay teny niraisinao teny amin'i Jesosy a, ao amin'ny efitranonao mangingina dia raisinao avy amin'ny fanahy ilay izy. Tsika zao rehefa tonga eto a, tsy aro hoe ny teny izay zarainy eto dia ho voaraintsika 100 isan-jato. Indraindray misy teny tsy azo zany mihitsy. Dia iny ilay andrasana hoe aza be resaka eny an-tanàna, fandana mody ao an-trano, ao amin'ny efitrano mangingina. Fa ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ilay iray fanahy, rehefa anontanianao ny hevitry ny teny dia azavaina anao hoe izao ilay izy, izao ilay izy, izao ilay izy, izao ilay izy. Ny teny izay lazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Andriamanitra dia fanahy. Rehefa mahalinanao ilay zava-panahy dia miverinao amin'Andriamanitra ilay fanahy ianao dia mandray ilay teny ao amin'ny fanahy. Dia azavaina anao ilay izy. Ao a. Rehefa mety aho dia mety Andriamanitra na efa nofitain'i Jesosy ary ny zavatra rehetrarehetra. Ohatran'izany koa ohatra, be da be ny tantara afaka raisiny e. Raha ohatra hoe hiresaka famelan-keloka tsika, ny famelan-keloka dia efa nofitain'i Jesosy. Ao a. Efa nofitain'i Jesosy ny famelan-keloka. Fa tsy misitraka ny famelan-keloka isika avy amin'Andriamanitra rehefa tsy hanaika mela ny hafa. Izany aloha zato izany. Rehefa mety a dia mety Andriamanitra mela azy. Na dia efa nofitain'i Jesosy azy. Mateo 9:7 sy 7:20. Mateo 9:7 ny 7:20 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroanareo rehetra ity, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Ny famelan-keloka zany a dia efa vita. Efa neken'i Jesosy ny hamela ny helokontsika rehetra. Fa rehefa mety aho hamela ny heloko ny hafa dia mandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izany efa voavela heloka eto. Atsangano ambony tsara hoe raha mba mety. Aleloia, misaotra an'i Jesosy. Dikan'iny fanontaniana, izany tsy manana alahelo amin'ny olona intsony eto. Ao ary, izany mbola manana alahelo amin'ny olona. Mila mamela heloka tsika. Ao a, tena mila mamela heloka. Mila tsy mitana alahelo. Tsy voatery mety amiko daholo ny zavatra ataony manodidina. Fa ny fanapahan-kevitra dia ahy. An'izany fanapahan-kevitra? Ahy. Tsy hoe anà zany zavatra tenenina fa ahy ny ahy. Tsika mantsy avy amin'ny fianaran-tsoa daholo. Anà ny famelan-keloka. Rehefa raisiko ny fanapahan-kevitra hamela ny hafa dia misitraka famelan-keloka avy amin'i Jesosy ahy. Aleloia. Aleloia. Mila madio am-po isika. Mila madio am-po isika. Aza vela ho voasaringotra amin'ny zavatra tsisy dika mihitsy ny fonao e. Na nanao adsoana ny hafa na tsy nanao adsoana mamela foana. Alohan'ny fotoana ozy izy mpanompon'Andriamanitra mamela mialohan'ny fotoana. Ohatran'i Jesosy. Jesosy a alohan'ny fotoana iodiana amin'ny Petera, zany vavaka ho anao mba tsy ho levona ny fononao. Jesosy tsy mba nikafara amin'ny mpianatra zany. Jesosy tsy mba nikizitina tamin'ny mpianatra zany. Fa mialohan'ny hanoha tamin'ny mpianatra sy iodiana amin'ny mpianatra. Azafady, alohan'ny iodiana amin'ny mpianatra dia efa namela foana Jesosy. Nivavaka Jesosy mialohan'ny fotoana nova amin'ny mpianatra adalàna mba tsy ho levona ny finoany. Tokony ohatran'izany ny toe-pontsika miatrika famelan-keloka isan'andro. Ao a.
fa rehefa mety mamela ny eloko ny hafa ianao a dia voavela ny elokao zay le vavaka nampianaran'i Jesosy mamela ny elokay fa izay koa mamela izay rehetra meloka taminay na hoe satria izay namela izay nanao meloka taminay a dia mba havelao koa ny elokay lioka toko fa 2:17 fa 4 mila mamela eloka mba andraisantsika famelan-keloka avy amin'i Jesosy efa vita le izy fa rehefa mety amela ny eloko ny hafa dia misitrana famelan-keloka misitraka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amen ozy teo hoe be da be ny tantara afaka hijerena an'ireo endrika fahamarinana hoe rehefa mety dia mety Andriamanitra ohatra hoe i Abrahama zao nahazo teny fikasana tamin'Andriamanitra izy ny taranaka ao no omeko an'ity tany ity i Abrahama nefany tsy niteraka fa nanambady kosa aloha zany sa tsy zany tsy niteraka i Abrahama fa nanambady dia inona amin'izay ny zavatra nisy rehefa nandeha ny fotoana dia niezaka Abrahama anampy an'Andriamanitra teo amin'ny fataterahany valim-bavaka rehefa niezaka izy dia tsy nety Andriamanitra satria tsy ao amin'ilay zavatra tian'Andriamanitra omeny Abrahama no nomeny Abrahama dia tsy nety tamin'Andriamanitra zany izay mahatonga antsika mila mifandray amin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy averiko foana izay fa tsy eo amin'ny nofo tsy hoe taranaka dia niza vehivavy iterahana dia taranaka fa teo no nahitako zay avy amin'ny vadinao ihany taranaka samy men'Andriamanitra ny Ismaela ve le tany vakeo tsara ny baiboly ozy Andriamanitra zay ateraka ao ihany dia zay avy amin'ny Sara be da be rehefa nanaiky ny anome zay nitakian'Andriamanitra i Abrahama na dia niteraka ny Ismaela ary dia tsy maintsy niandry an'Andriamanitra tsy maintsy niandry ny fotoana an'Andriamanitra lasa niandry 520 taona i Abrahama vao nisitraka ilay fataterahany tenin'Andriamanitra teo aminy Petera nanaiky ampiditra an' Jesosy tao an-tsambokely nanaiky nampiditra an' Jesosy tao an-tsambokely aloha io tsisy fantatra ny vokany hoe inona na inona fa nitenen'i Jesosy hoe mba hampindramao ny sambokelyna dia rehefa nanaiky izy dia nisy vokatra teo amin'ny fiainana tsika tsy nantsoina hikajy vokatra eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy ahoana hoe averiko indray mpandeha toko mazava tsara dia mba mamaly mazava tsara koa tsika raha mba mety itsika tsy nantsoina hikajy vokatra eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy fa tsika nantsoina hankatoy fotsiny dia zay vokany eo vokany rehefa misy vokany misaotra Jesosy avereno rehefa tsisy vokany efa nankatotsika alleloia zay ohatra n'izany koa Marta nanaiky ama fatorany Lazarosy rehefa mety ianao dia mety Andriamanitra misy zavatra efa misy Lazarosy efa mitsangana be da be any fa misy zavatra kely zay fotsiny andrasan'Andriamanitra dia inona ilay zavatra toe-panahy ilay zavatra avoay ilay toe-panahy Romanina 9:7 izao zavatra ary rehetra zao dia miandry ka manetry fatratra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra miandry an' Jesosy hivoaka eo amin'ny fiainanao ny zavatra rehetrarehetra manaiky ve ianao hamoaka an' Jesosy manaiky ve ianao hampiseho an' Jesosy aza ianao no hampiseho aoka tsy ho isika no hita aoka tsy ho isika no ho hita aoka tsy ny titirany namana no ho hita aoka tsy ny sovaliny namana no ho hita aoka tsy ny kalesy miaraka amin'ny namana no ho hita aoka tsy ilay ordonnance avy any amin'ny mpanjaka no ho hita fa le toe-po milefitra toe-panahy feno fanetretena manaiky ny teny izay omen'Andriamanitra sekoly fanasitranana androany mety amin'izay isika alleloia zay vao tena hoe mety ny zavatra rehetrarehetra
mety ny zavatra rehetra satria manaiky tsika moka le toetra an'Andriamanitra, manaiky tsika hiaina le toetra an'Andriamanitra, mety tsy azo zany. Ekena nge zany ekeny zany tsy fantatra mihitsy hoe ahoana ary ty fa dia ohatra mandeha fotoana firina zay nareo nanaraka an' Jesosy na tomobile ray ara tsy hita reny iny za zao mahita tomobile iny tsy hoe manaraka an' Jesosy dia tsy maintsy mahazo tomobile na mbola azo ary ianao. Alleloia. Tsy voatery mantra koa manaraka an' Jesosy fa meteza fotsiny ho tantana an' Jesosy. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hivavaka. Asandrato ny tananao dia teneny Jesosy hoe mety ahy Jesosy aho, mety ahy hiaina toe-panahy, mety ahy hamoaka toe-panahy, mety ahy hanombo ny nofoko eo amin'ny hazo fijaliana, dia mety ahy hiaraka voaombo miaraka aminao eo amin'ny hazo fijaliana. Aoka tsy hisy nofo ho velona intsony Jesosy aho, fa aok'izay ho tahaka ny zazakely, aok'izay ho tahaka n'ilay jamba manaiky ho tantananao amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy aho, manaiky ho tantananao hiala amin'ireo fahazarana efa nanazarana anay sy nanazaranay ny tenanay. Aok'izay Jesosy tsy hisy norma atao an-tsainao hoe tsy maintsy izao, fa anaiky ny fitondranao satria izay tarihan'ny fananao ny zanakao. Ampio mandrakariva izay ray amin'ny anaran'i Jesosy aho, tsy handray teny eo amin'ny nofo, fa hiombona aminao ao amin'ny fanahy mandrakariva Jesosy. Vangiony tsirairay avy ray amin'ny anaran'i Jesosy mba fanay misitraka ny fiainanao. Misaotra fa mitantana anay ianao Jesosy aho, manomboka androany dia manaiky izay ho toy ny jamba, na iza na iza hitondranao dia manaiky izay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy dia manasanao azo toerana. Ho tatazana ny fanatitra, izay ny fotoanantsika androany. Mino ako fa nandray zavatra avy amin'i Jesosy ianao. Amen. Izy aloha no nandray hafatra avy amin'i Jesosy. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Mandehana foana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo. Andao anaiky ho tarihan'ny fanahy foana, andao hivavaka mandrakariva, tario foana fanahy masina alohan'ny andraisana décision vavaha. Amen. Miresah foana amin'Andriamanitra, fa rehefa mahaliana anao ny andre feo an'Andriamanitra dia miresaka aminao izy. Ny programantsika dia ina moa androany? Talata? Talata. Rapitso eto misy sekoly tokantrano. Tokantranona fanambiana toetra sy fitahim-panahy ny ray amin'izay tsy maintsy misy eto. Za aloha sura amin'izany. Tsy maintsy misy eto rapitso. Amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Rapitso ariva dia misy ny sekoly biblika izay ery amin'ny centre HVKL bypass manomboka amin'ny firy moa? Amin'ny 2 sasany hatramin'ny 4. Ao misy intercession iarahana ao anatin'izany Atsasakadiny fianarana sekoly biblika adin'indray dia intercession Atsasakadiny dia tongava fa mahasoa anao izany. Ny fivadikanina dia mbola tsy misokatra ny shalom amin'ny lakamisy fa ho lazaina amin'ny fotoana manaraka ihany rehefa misokatra. Ny zoma amin'ny 4 eo amin'ny trampokin'olona Analakely, amin'ny 4 eo amin'ny trampokin'olona Analakely ilazao ny namana Mantsakaiza fa fampianarana no mandeha ao isaky ny azoma. Ny sabotsy kosa dia tsy miova amin'ny fotoanantsika ery amin'ny centre HVKL bypass ery amin'ny gastronomie pizza Iavoloha. Ery Iavoloha fa tsy ilay gastro etsy misapanan'ny Alasora fa ery Iavoloha dia eny manomboka amin'ny 8 sasany. Dia tongava tao amin'ny namana tongava koa ianao. Sabotsy dia fotoana manokana resaka communion fiombonana amin'i Jesosy misy fandraisana fanasan'ny tompo ao. Manana radiontsika FM 90.8 na eto Antananarivo na any Majunga na any Antsirabe na any Tsirony Mandidy dia mahazo an'io onjam-peo io. Ao izay ny fotoanantsika androany. Andao tsika hitsangana hisaotra an'i Jesosy. Asandrato ny tananao dia miresah amin'i Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay. Isaora izy ny amin'ny teny, isaora izy ny amin'ny fampaherezana, isaora izy ny amin'ny fananganana, isaora izy ny amin'ny fataterahany fotoana androany. Tenenao amin'i Jesosy
tario a Jesosy, tantano mandrakariva Jesosy, fa za anaiky ho tantananao, za anaiky hoentinao any amin'izay tianao, manaiky a Jesosy a zay ataonao. Eto amin'ny fiainako a dia ekeko izany. Misaotra ny amin'ny fitarianao Jesosy, na tsy takatro androany ary, na tsy fantatro androany ary ny antony, dia fantatro fa tsy maintsy tsara ny efaran'izany. Misaotra Jesosy a, ampianaro mandrakariva izay ho faty eo amin'ny nofo, fa aok'izay ho fenona ny fanahy mandrakariva Jesosy, mba tsy hahatonga anay a handeha eo amin'ny nofo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka sy manome voninahitra anao zahay, midera ny laza ny voninahitra rehetra ray a, dia ho anao a amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy marary eto a, dia tononoko ny fanasitranana ho azy a amin'ny anara maherin'i Jesosy. Noho ny diakapoka izay efa niaretan'i Jesosy no hanonako fanasitranana ho anao. Raiso izany a amin'ny anaran'i Jesosy a, izay ilanao ny tanan'Andriamanitra koa eo amin'ny fiainanao andavanandro, dia mifanena amin'izany a amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fa mety ianao hanome izay takian'Andriamanitra, dia mandehana ary fahita ianao ne Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka amindra fo aminao, ananatra ny tavany aminao ne Jehovah ka hanome anao fiadanana. Todia amin'ny olona roa sy telo dia tenena izy hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hoe dia tadidio fa mihoatra lavitra noho ny fisianao. Zarao ara ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra matoza ho ahy, fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoza ho antsika. Amen. Raha-pitso maraina amin'ny fito indray izany. Misaotra tompoko.